Ny asan'ireny mpampivelona sy ny mpitsapo-panaam-pirenena ny infirmiera dia tsy azo atao ambany zavatra tokoa satria dia ain'olona no eo ambamaso ny isan'andro zany ilana tokoa ny fifehezana azy ireny, indrindra ny fizarana ho an'ireo mpianatra manaraka ny lalam-piofanana azy ireny, ny fianarana arak'asa indrindra. Mila fizarana asa manomboka eny am-piofanana eny amin'ny taona voalohany ny asan'ny mpampivelona sy ny infirmiera ka hatramin'ny taona fahatelo. Ho an'ny sekoly mampiofana izany dia tokony miara-miasa amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny alalan'ireo ivon-toeram-pitsaboana CSB sy CHU ary CHR ahafahan'ireo mpianatra manao fizarana asa ahafahany miatrika sy manatanteraka ny asany rahatray. Ny ankizy zany amin'izao fotoana ny any fianarana fa tsy amin'ny stage, izany hoe cours théorique amin'ny be dia be. Rehefa nefa ianao nanao stage pharmacie infirmier zany mila hoe tena mahafantatra hoe en connaissance de cause. Be dia be zany ankizy ny s'inscrire nefa ny matahotra raha ohatra dia izay ny lavana ny stage, dia stage izay nataonay hoe brevet mba tsy décider atao dia iray volana izy manao stage. Fa stage dans l'année dia dia am'san'ilay zao première année dia efa mandeha CHU mahalalana ohatrany rehefa misy carte d'urgence. Marina fa ireo sekoly manana ny habilitation ihany no eken'ny fanjakana ary efa nanatsahatra ny fanomezan-dalana anokatra sekoly ambony tsy miankina amin'ny fanjakana mampiofana ny mpianatra ho mpampivelona sy infirmiera, ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa.